5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Miendanza ny kitra malagasy no ireo olana maro sedrainy raha tsy ilaza fa tsy ny olany kanja baria amin'izao fotoana izao. Satria ho an'ny antoko mpitondra ny azo be ny tanàna amin'ireo tanàn-dehibe tohana Antananarivo, mahajanga sy toamasina raha ny lojika politika amin'izy ireny, indrindra tamin'ny fifidianana sy solombavam-bahoaka. Manimba ny sihatry ny fizahantany sy ny laza ny firenena eo amin'ny sihatry iraisam-pirenena ny endrika serasera, ataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika lay hinendra ny gidro ho ny profesora Ratsimbazavo Jonata amin'ity androany ity. Mitakizaka maro lafy avy amin'ny fanjakana ny fampiarana ny fanabeazana mampiaty amin'izao fotoana izao, ho ny teo anivony Kona Mepta. Tsy atao ambava fotsiny ihany ny fanabeazana mampiaty, fa mila fampiarana ireo lalàna mifandraika amin'izay. Any velany misa 7 ireo maty taorian'ny fanapoahana nataon'i Israel tao Gaza, ampolony ihany koa ireo tsy hitapopoka vokatr'izay fanapoahan'izay omaly araka ny taditratrany ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy. Manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoa an-dahatsoratra avy hatrany no ndeha hanokafantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Miendanja ny kitra malagasy no ireo olana maro sedraina raha tsy ilaza fa tsy ny olany kanja baria amin'izao fotoana izao. Tsy misy anefa ny fandraisana fepetra amin'izay tompon'antoka hatreto. Ny kitra sy ny baria izay navita nampiray ny malagasy ray manontolo raha iverenantsika ny tantara makasika izay. Matoa an-dahatsoratra Gaetan Andriatsilavo. Hatreto aloha raha ny voka-dalao omaly eo amin'ny larana fa efatra ny misy ny barian'i Madagasikara eo amin'ny vondrona A misy azy ho anatin'ny fanotsanana kanina 520. Maro ireo naneo hevitra mikasika iny lalao ny fanandrinana tamin'ny Komoro omaly iny, ary samy nilaza izay fomba fijeriny sy ny fomba famakafakany ireo petit baolina kitra. Izany hoe ny malagasy sy ray manontolo, satria ny malagasy dia maro anisa ireo petit baolina kitra, indrindra raha vao baria no resaka. Mariky ny firaisan-kina sy ny fiandranam-pirenena izany satria ireo baria no afaka nampiray ny vahoaka malagasy sy ray manontolo. Ny tena olana ao anatin'izany nefa dia ity kianja eo Mahamasina izay nampitondrana ny anarana hoe kianja baria indray no tsy afaka ilalaovana ilay baria tompony anarana. Tahaka ny hoe manana trano fa tsy azo ipetrahana, manana akanjo fa tsy afaka hanaovana, manana fiara fa tsy afaka hitaingainana sy ny sisa. Tsotra ny antony, tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny kafy ilay kianja, voalaza fa manara-penitra sy nandaniana volabe mitetina hatrany amin'ny $770 na manodidina ny 503 miliara ariary. Rehefa tsy nahazo fankatoavana, nirosoana ny fanamboarana ka namoahana vola hafa indray. Tsy indray mandeha nefa imbetsaka no noavoazana ny kianja, ary midika izany fa vola hafa ihany koa no nivoaka ahafahana ny roso tamin'izany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe aiza ho aiza ny andraikitry ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana manoloana izany, sa ve akaiky ny filoha ka tsy nisy fepetra noraisina momba azy? Ny zava-misy aza mbola voatazina ny nitoerany tamin'ny fanindrina ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta afarany teo. Inona no nanjo? Raha olona hafa no tompon'antoka ka nanamboatra io kianja izay mbola tsy nahazo fankatoavana hatramin'ny androany, kanefa nandaninina volabe io. Tsy mahagaga izany hoy ny fanehoan-kevitry ny maro satria efa maro tamin'ireo minisitra ihany koa ny tsy nahavita nitsakany sy andavan'ny asany, saingy mbola mitazona izany andraikitra izany. Ahoana no ahafahana mampandroso raha ny kitrano an-trano tahaka izany no manjaka? Ahoana no isiany tany tandalana raha toa ka misy alako bika tsy tiako tarehy
ka ny sasany saziana raha manao ny tsy mety, ny hafa kosa manohy hatrany izay tsy mety ataon'izay. Inona moa ny tombo no azon'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy iray manontolo raha toka ny vola mivoaka indray ny betsaka noho ny vola miditra, raha tsy ilaza afa-tsy ity taranja baolina kitra ity. Ny zava-misy mantsy, misy vola miditra ho an'ny federasiona sy ho an'ny fanjakana malagasy ny fandraisana lalao tahaka ireny. No ilay kianja tsy afaka ny lalaovana nefa sady tsy nandray vola isika no tsy maintsy namoaka vola be ihany koa. Fa sarotra ho an'ny antokony ampitondra ny azo be ny tanàna amin'ireo tanàn-dehibe toana Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Toloara sy ny maro hafa raha ny lojika politika amin'izao fotoana no jerena. Efa nasehon'ny vahoaka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny safidiny nateo azy ireo endrika osoka raha-pifidianana izay nataony antokony ampitondra tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Tsy mahavaolana ary vao maika potika ny renivohim-paritany amin'izao fotoana ka ny avy amin'ny fanoherana no andrandrain'ny vahoaka anarina izany amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Raha ny lojika politika, sarotra ho an'ny antokony mpitondra fanjakana ny azo sy avoafidy ireo olony ka olany soamantsara, indrindra fa any amin'ireo tanàn-dehibe toa ny Antananarivo, Mahajanga, Toliara, Toamasina sy ny sisa amin'ity fifidianana be ny tanàna ny 1 Desambra ho avy izao ity. Raha ny hita mantsy efa nalohan'ny vahoaka hoy ny fomba fiteny ireo kandida volomboasary tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Efa nampiseho ny heriny avy aty amin'ny fanoherana nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny ary nampiseho ny safidiny ihany koa ny vahoaka fa efa tsy mizotra makany amin'ny tokony ho izy ny fomba fitantanana ny tokony mpitondra fanjakana ka nametraka fitokisana izy ireo ny avy amin'ny ety amin'ny fanoherana. Ka raha lalao madio amin'ny ity fifidianana indray mitoraka ity tsy anana be ny tanàna amin'ireo tanàn-dehibe ireo ny antokony mpitondra. Ka izay no izy hoe raha ny lozika politika raha mitoy ny hevitry ny vahoaka dia marina zany fa manana ny tany zany fanoherana. Faharoan'izay no izy no anako an'izay hevitra izay matona azo an'ireny na nanao ny ataony ary ny miezaka nataony ny fitondram-panjakana dia mazava loatra fa mijaly ny vahoaka malagasy, miha-mahantra ny vahoaka malagasy, tsy naomby ny politika napetraka ty fitondrany ity. Dia zany mahatonga an'ilay olona hoe satria eto Madagasikara ny olona ny azy dia mieritreritra foana izy miaratsiny fitenenana zay hoe zay fanjakana ny anay no alehanay. Fa matoa le olona manana an'izay anina zay hoe mba tsy mety kosa dia mazava loatra zany le zava-misy. Raha resaka Antananarivo tsika zao jerevo kely ohatra lalana raiky foana boka amin'ny Rahasalama eo jusqu'à pharmacie ambany route circulaire zany tsy fantatra tsony eto Antananarivo ety. Raha mba tsetsemana dia tany jordirany atao zany sisa le tanàna ka tsy maintsy makany ndraiky ny fanoherana. Tsy mitombona ihany koa ny fivoizan'ny antokony mpitondra fa andeha tarika korontana any amin'ireo tanàn-dehibe ireo antoko-mpanohitra ireo raha manana kandida matanjaka indrindra fa any amin'ireo renivohim-paritany fa andray andraikitra amin'ilay tanàna no atao eo anatreha ny fahampotehana maro samihafa misy amin'izao fotoana izao. Za zao misy an'io vinavina petraka amin'ny firaisakiny io ho any Mahajanga dia eniko le izy dia ho lehibe ny mpanohitra ve ny alefa ty dia anakorotana iny ametraka amin'ny politika mpampandrosoana zay ny atao magistrat de la ville. Fa maninona ny fangara tsy mitovy hevitra dia voatery miady, voatery andorotra amin'olo fa nijoroanay razara tain'Andriamanitra ny kandida any Mahajanga ijorana tsara n'io tanàna io satria tanina be io mila valobabena io avy amin'ny vatona solotry ny tany bokao. Zay no izy fa tsy hoe ho tongany ianao dia hitady korotana, hitady lagera sy hitady an'izao fa mipetraka ao anatin'ny ara-dalàna fa mametraka amin'ny politika mpampandrosoana satria le politika napetraka le mpitondra zao ary tsy naomby. Ny tena nefa mpanao politika tsy maintsy mitondra fomba hafa ahafahana manala n'ilay tanàna resaka Mahajanga ao anatin'le tsy fahomby azany. Misy raha vita atao fa samy malala daholo, mandeha bazary mahabibo mandeha olo jiaby menimeny korotana lalana motra ka tsisy raha dia reny tsy maintsy areninao fa tsy ao anatin'ny fankalana olona verindray mandeha, tsy ao anatin'ny tady barofo. Mbola mipetraka ho ady mafy ihany koa amin'izao fotoana izao ny andehanana ny fifidianana ao anatin'ny fahadiovana sy ny fangaraharaana raha ny fanazavana trany fa mbola ito hatrany atsonjay atao amin'ireo mpiasam-panjakana sahala ny zava-misy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo mandritra ity fifidianana kominaly ity.
ao anatin'izay tontolo ny fividianan'izay hatrany dia kandida iray ihany hatreto no nanatitra ireo antota taratasy firotsaham-kovidiana be ny tanàna sy mpanolontsaina ho an'ny distrika Anarivomamo izay ahitana komuna miisa 320. Mariky ny fahavononana andray andraikitra izany hoy io kandida tokana avao amin'ny komuna Andranomely io. Ka eto Andriatsilavo. Raha toka ny fahadiminy volana septambra lasa teo no nisokafan'ny fepotona ahafahana mandrotsaka ireo antota taratasy filatsahan-kofidiana be ny tanàna sy mpanolontsain'ny komuna 5 andro aty aoriana. Tsy nisy afa-tsy kandida iray no nandrotsaka izany ho an'ny distrikan'ny Arivonimamo izay ahitana komuna misy 320. Anton'izany ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ny taratasy raha tsy ilaza afa-tsy ilay nationalité. Ity kandida iray ity ohatra izay fikarakarana nationalité izay no mampivezivezy azy. Ny eo amin'ny mairie manano sarotra ny tsy manazava tsara dia tsy azoko mihitsy hoe inona zany no ataoko fa zaho andeha ho any tribunal io zay hoe hanao an'ilay nationalité dia ohatran'izay indrindra no tena mampalahelo be hoe ahoana ny anaovana anazy nefa dossier rehetrarehetra efa vitako daholo na ny copie na ninona fa eo amin'ilay acte de mariage io zany ny problème le hoe angalana an'ilay nationalité. Tsy ny eto Arivonimamo ihany no izay fasarotana eo amin'ny fikarakarana ny antota taratasy izay. Mbola maro ihany koa ireo distrika tsy nahavoaray na kandida iray aza amin'izao 5 andro aty aoriana izao. Rehefa nanontaniana ilay kandida tonga voalohany ny fahavononana sy ny fiomanana hoy izy no efa nahafenona mialoha ireo antota taratasy rehetra ilaina. Misy adidy miandrika eo amin'ny tanirazana dia sady ny tena koa mbola manana adidy sy andraikitra ary manatrakefa betsaka mihitsy amin'izany fitantanana ny tanàna izany dia vonona tsara. Izay ny antony androtsahako mialohany io dossier io. Tsy andrasako an'izaniza fa dia tena fahavononako mihitsy zany dia tonga dia izany nandrotsaka voalohany. Ato amin'ny faritra Itasy angamba raha tsy diso dia izany nandrotsaka voalohany. Ho an'ity kandida tokana nanatitra antota taratasy androany ity, ho tohizana ny ezaka efa natao teo anatin'ny drafimpampandrosoana ny komuna iadidiny. Za efa nanana PCD plan communal de développement drafitra fampandrosoana ny komuna izay mbola misy ny tsy tanterako efa misy ihany koa ny vita tamin'izaho teo moa zany satria za efa teo dia nanao fitokanana foana nanao foto-drafitr'asa foana isa-taona dia mbola hanohy an'izay asa tsy vita izay azy satria mbola misy adidy betsaka koa miandry eo. Za koa manana fifandraisana betsaka amin'ny mpamatsy vola. Za koa afaka mivelatra amin'ny sehatra rehetra na fitondram-panjakana na tompona andraikitra rehetra eto amin'ny tany sy firenena zany na avy any ivelany dia manana sehatra ifandraisana amin'izay. Izay no tena mahatonga hoe tsy maintsy mbola niverina nanao irotsaka be ny tanàna amin'izay sehatra izay. Rehefa voaray ny taratasy arahy maso jerena tsirairay izy ireny. Rehefa tonga ny kandida iray manome taratasy fanamarena mpandraisana izany ny OVEC raha voaray ireo taratasy ireo. Aorian'izay mivory ny OVEC ary manome fanapahan-kevitra afaka 12 ora. Manome taratasy indray milaza fa nikena ny firotsahan-kofidiana na ny laviny. Raha misy fandavana afaka makany amin'ny CENI ny kandida. Raha no laviny CENI dia afaka mampiakatra ny amin'ny tribunal administratif indray ilay kandida izay manana 27 ora. Zay mahatonga anay hoe manentana ny pirotsahan-kofidiana rehetra tsy ato anatin'ny distrika Anarivomamo ihany. Fa ny anay moa komuna 320 eto ary maromaro ihany ireo kandida mikasa ny rotsaka fa mbola tsy nametraka taratasy aloha fa sampany androany araka ny dingitery androany dia hoe matongava aloha re arak'izay azo atao ataovy aza miandry fotoana farany. Entanina araka izany ireo kandida rehetra tsy andry fotoana farany vao tonga anatitra ireo antota taratasy filatsahan-kofidiana. Mbola misy fotoana namarinana azy ireny ka tsara raha tonga aloha. Ny 7 ny volana septambra ho avy izao tsy ahifina no ifarana ny fotoana hafahafahana mandrotsaka antota taratasy ho an'izay kandida rehetra. Marisarisa aloha zany hatreto ny fanateran'izay antota taratasy firotsahan-kofidiana izay raha ny hita hatramin'ny androany raha ny zava-misy teto Antananarivo sy ny manodidina ihany koa. Tsy mbola nisy kandida nanatitra antota taratasy filatsahan-kofidiana tamin'ireo OVEC maro. Hatramin'ny androany 9 andro nisokafan'izay fahafahana manao an'izay dépôt na candidature zay. Sahirana amin'ny famenona ireo antota taratasy takina ireo maniry irotsahan-kofidiana raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Hilarina Sonia. Marisarisa amin'ny fametrahana ireo antota taratasy filatsahan-kofidiana amin'ny fividianana be ny tanàna izay ho toto-saina eto Madagasikara amin'ny 12 Desambra izao ireo mpilatsa-kofidiana. Tsy mbola nisy na iray aza nanao izany hatreto, 9 andro aty aoriana ny sokafa ny fahafahana manao izany. Ny mahakasika ny fandoavan-ketra ny olana iraisan'ireo maniry latsaka amin'ny fividianana be ny tanàna raha ny fanazavana. Ho anay eto amin'ny OVEC Avaratrano zany zao
efa nanomboka tamin'ny 5 ny fanomboan'ny fandrotsahana antota-taratasy dia hatramintsika miteny zao mbola tsy nisy ny olona nametraka ny antota-taratasy fa ny olona tonga maketo aminay hatramin'izao dia mbola manontany ny manka renseignement sy ny hoe ina daholo ny pièce ilaina dia manontanytany hoe aiza sy aiza ny lalana tokony aleha amin'ny fikarakarana ny dossier izay aterina. Ny sasantsasany eo amin'le resaka fakana certificat de nationalité dia le filarana any amin'ny impôt amin'le fandoavan-ketra no somary le fotoana zany somary elaela nefa ny fotoana tsy amin'ny oveka efa matomotra ihany ny fiafarany dia izay ny somary ohatrany mampitahana kely azy ireo. Hatramin'izao faheninandro ny fisokafana oveka izao moa dia mbola tsisy candidat narairay nametsaka dossier teto amin'ny oveka Tanaville. Efa misy moa maromaro vitsivitsy ny tonga teo ny manontany momba ny dossier ilaina amin'ilay izy dia betsaka koa ny maka certificat d'inscription eto aminay. Hatreto moa zany dia momba ny resaka hetra sy ny bulletin numéro 3 foana ngesahan'ireo hoe manahirana mikarakara an'ilay izy. Jaivina ny 20 septambra izao amin'ny 10:00 no ifarana ny fandraisana ny antota-taratasy filatsaham-kofidiana amin'ny ity fividianana ben'ny tanàna ity araka ny didim-panjakana laharana 420 tsipika 570 andininy 7. Avalitsika ny makasika ny tontolo ny fividianana fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ny diala ity manimba ny sehatra ny fizahantany sy ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny endrika serasera izay ataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny endran'ny gidro amin'izao fotoana izao hoy ny profesora Ratsimbazafy Jonata amin'ity androany ity. Lesoko amin'izao fitondran'izao ny tsy fiantsona sy ny tsy fahaizana miaino manam-pahaizana azy voakasika amina toe-java mitranga ka mahatonga ny firenena amin'izao toerana misy azy zao amin'izao fotoana izao. Honina saina. Nandoda tabatra i profesora Ratsimbazafy Jona fantatry ny maro amin'ny babany varika manoloana ny serasera ataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka momba ity arety mifindra Variole du Singe miparitaka any Afrika ankehitriny ity. Fa tsisy an'izany ny endrana ragidro zany fa ny endrana rajako no iatsonany olo ohatra amin'izao. Fa mba antanio amin'ny ministera ny fahasalamana hoe fa inona ny antony itsondrareo ny endrana ragidro efa nahita very zareo amin'ny ministera ny fahasalamana asa na fanapotehana ve zay aloha nandraisako azy ny fizahantany eto Madagasikara laza amin'ny Madagasikara satria ireo biby mampiavaka amin'ny Madagasikara no atsonao hoe ny endrana ragidro ka za zany te anao antso avo eto iteny mba hanajanona an'io ny communication ministera ny fahasalamana ohatrany hoe fampitahoran'olona ny zava-dehibe tsy zany ngamba ny tokony aditsy andraikitry ny olona tompony andraikitra tompoko. Miteraka tahotra ho an'ny malagasy ny endrika serasera ataon'ny fanjakana momba ity Variole du Singe ity raha nambarany. Ny mpizahantany avy any ivelany efa mahalana. Ny eto an-toerana ihany koa amin'izao tsy samy mitsidika ireo valan-javaboary misy gidro izay miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraharaha. Ny fanamafisana ny fepetrany amin'ny vavahadin'i Madagasikara no tokony imasondro tompony andraikitra. Dia amafisy zany ny fidirana eny amin'ny eny vato zany hoe ohatrany tamin'ny Covid reny raha misy olona tonga eny jerena le olona satria hitany amin'ny le olona le izy ohatrany mibotambotana be reny zany le aretina jereva eny amin'ny fidirana aéroport eny amin'ny aéroport adidin'ny fanjakana manao zany ohatrany atao tamin'ny Covid io atao voatran'io koa le izy dia efa nisy tokony ho toerana zany en quarantaine ametrahana zay olona hoe aiahina fa tratran'le izy fa taranjam-pianarany teny io tompoko pathologie des animaux ary pathologie des primates mihitsy zonao zany hoe fifankandrozan'ny aretina zay ny taranjam-pianarako amin'ny médecine zany tompony andraikitra amin'ny responsable ny pathologie des animaux sauvages en faculté de médecine amin'ny université d'Antananarivo ka ngambitsika tsy anakorotana sain'olona zany amin'ny izy sy filazana an'izy. Raha iverenana niditra tamin'ny amianara-pahasalamana iraisam-pirenena izao tontolo izao araka ny fanambaran'ny OMS ny 14 aogositra teo manoloana ny fiparitaky ny Variole du Singe. Tsy mbola misy eto Madagasikara ity tsy mikaretina ity araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Dia izay ihany koa no hoentsika misendro vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Musique et Universal Music Africa présente Franglish en concert au Palais des Sports ce dimanche 22 septembre à 15h. Prépare-toi à un live de ouf. Sono, lumière, effets spéciaux par Ivanko. À
Achète tes tickets sur ticketplace.io. Machine Isourag. Machine Musique Ankoranjao. Sponsor Telma. Radisson Blue Hotel. World Cola. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Rejoignez les universités membres de Gate Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant Madagascar compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananawano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamena ny araba hatrany tomboky lasia tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny ala ity. Isan'ny tarantsika izay ny fafito amby folo ny volana septambra ho avy izao nivoaka ny didim-pitsarana. Izay nenjehan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny zandarmarim-pirenena amin'ny mpanao gazety Andiamahazo Mikaelisy avy ao Toamasina. Mikasika ny raharaha mifoaza ary Toamasina. Androany no niakatra fitsarana teny Anosy ity raharaha ity. Henri Florian. Androany no niakatra fitsarana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Ilay raharaha mifoaza ary Toamasina izay anenjehany fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny zandarmeriam-pirenena. Ny mpanao gazety avy ao Toamasina Andiamahazo Mikaelisy tsy mitombona nivesatra hiampanganany ity mpanao gazety ity raha ny nambarany mpisolvava azy. Raha nanao ny fanehoan-kevitra izay lazaina fa manakorontana ny filaminam-bahoaka io voambolana mifoaza ary Toamasina io. Raha hoe mifoaza ny tsisy korontana tsisy nilina. Raha ohatra ataoko amin'ny teny frantsay fotsiny hoe Toamasina réveille-toi, na hoe get up stand up ohatra Toamasina. Ohatra ny hiran'ny Bob Marley reny dia eloka ve zay satsia entina fanontaniana petraka fotsy zay ho any an-tsain'ny mpanara-baovao tsirairay fa raha hoe mifoaza zany fehezan-teny malagasy ary teny malagasy madio entina anetana na olona citoyen modèle andray andraikitra fotsiny anatsarana ny toe-piainana sy ny rehetrarehetra ary mandeha ihany koa mpitondra fanjakana ilay hoe mifoaza hoe afanaiterana hoe ahoantsika zao raha malala nefa manao ny ezaka ataony ny fitondram-panjakana tsy hoditsiditsy zavatra fa manentana hoe ianao ezaka bebe kokoa. Zay ny fahitana azy, zay ny fahitana azy. Tsy hoe raisina any amin'ny resaka hoe lafiny hoe ratsy ihany le izy araka ny eritreretiny mpanenjika fa tena zavatra tsara zany hoe mifoazy fanentanana
zay ny fahitanay azy. Namafisy ny mpanao gazety Mikaelisy atrano fa tsy ampiamotra azy ilaza ny maharary ny vahoaka indrindra fa ny zava-mitranga ao Tomasina ao izao raha izao. Ho an'ny mpisolovava nisy akony ho an'ny fiainam-bahoaka ny fanohan-kevitra ity mpanao gazety ity izay mitondra ny maharary ny aina ny vahoaka izay. Raha tsy laza afa-tsy ny mahakasika ilay sambo Merci Sips. Raha iverenana isan'ireo nampaneno laklosy mahakasika ny resaka sambo Merci Sips izay tsy nomeny ny fanjakany ilay protocole d'accord no nanehoa ny heviny ka taorian'izay vao niroso tamin'ny fanomezana io antota-taratasy io ny mpitondra fanjakana. Ny 17 septambra izao araka izany no ivoaka ny tetim-pitsarana mahakasika ity raharahany dia mahazo Mikaelisa ity. Manahirana zany ho an'ilay fanjakana amin'izao fotoan'izao na ny mamoary mety hoe ny mampatory any zany sisa no mety amin'izy ireo amin'izao fotoan'izao fa mitaky ezaka maro lafy avy amin'ny fanjakana ny fampiarana ny fanabeazana mampiaty amin'izao fotoan'izao ho ny teo anivony CONAMEPT na ny coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous tamin'ity androan'ity tsy atao ambava fotsiny ihany ho izy ireo ny fanabeazana mampiaty fa mila fampiaran'ireo lalàna mifandraika amin'izay. Christian Diby. Tsy mbola hita taratra eny anivony raha fampampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fampiarana ny fanabeazana mampiaty raha ny jeritodika tao anatiny izay 10 taona lasa izay. Ny fanabeazana mampiaty izay mitaky ny fampisitrana ireo zaza malagasy tian-kanavaka, ny fanabeazana mitovy, tsy misy tombo tsy misy ala, na samy hafa fihodirana, na firazanana, na manana fahasembanana na tsy. Mbola maro nefa ny endrika fanitsakitsahana izay fanabeazana mampiaty izay raha ny eto Madagasikara manokana ho ny teo anivony CONAMEPT na ny coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous androany. Lesaka goavana ny tsy fampiny hoeto manana fanjakana amin'ny fampiarana azy fa eo ihany koa ny tsy fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy. Raha eo amin'ny fampiarana dia atao hoe mbola misy lesaka lavitra be satria raha tsy teny fotsiny aho hoe tsy mbola afaka dia mianatra tanteraka eto amintsika ny fanajana ireo décret na loi izay efa voasoratra na ny ekentsika manoloana ny raisam-pirenena ho an'izany fanabeazana mampiaty izany. Eo aloha ny amin'ny lafiny no ety manana. Tsy afaka manome tsiny isika satria tsy Madagasikara rery akory tsy manana no ety manana manantanteraka araka ny tokony ho izy ny fanabeazana mampiaty. Nandeha teto amin'ny firenena avokoa ireo drafitra entina anarenana ny sehatra ny fanabeazana saingy rendriky ny fiovaovan'ny toetrandro izay nampitotongana ny fampianarana tahakany amin'izao toerana misy azy izao. Tsy magaga araka izany raha tsy misitraka fanabeazana araka alitao sy araka ny tokony ho izy intsony ny zaza malagasy. Anisany mamparefo ny fanabeazana eto Madagasikara izay akon'ny fiovaovan'ny toetrandro izay. Raha tsy teny afa-tsy ny ampahany betsaka amin'ny faritra 30 misy eto Madagasikara. Sakana ho an'ny tsy fahazahoana manohy sy mameno ny ora tokony ianarana ka tsy ahafahana mahazo an'ilay kalitao-pampianarana takina. Totosa androany teny amin'ny tsesy hivaty ny fionabe nasionaly mikasika ny fampianarana eto Madagasikara andian'ny 7 sy ny fankalazana ny 10 taona ny CONAMEPT. FDB novizina tamin'izany ny fitadiavam-baolana momba ny fanitsina ny lalàna amin'ny fen'ny rafim-pampianarana eto Madagasikara mifandraika amin'ny fanabeazana mampiaty sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Fionabe izay nona fa hitondra fanatsarana mikasika izay fitotonga ny fampianarana eto Madagasikara izay. Iazo ny toliara vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nanao fitokonana efa ho andro maro zao ireo mpiasa eo anivon'ny fitoerana famongorana valala eto Madagasikara. Raha ny any toliara manokana, taken'izy ireo ny fanesorana ny tale misahana ny fitantanam-bola eo anivon'ity fitoerana ity sy ny fijerena ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny. Bonhomme Maëlysée Kolotoliara. Mikorosofana ny fitantanana ny fitoerana famongorana valala eto Madagasikara noho ny tsy fanana ny fanjakana paikady maharitra sy tsy fijerena ireo olana ara-pitantanana misy ka mahatonga ireo fitokonana lavareny ataon'ireo mpiasa mandrakandroany. Nanomboka tamin'ny 2021 dia nahatsapa zahay mpiasa rehetra ato amin'ny FM fa vao may korosofana an'ilay orinasa. Tsy mandeha amin'izay tokony ho izy tahaka ny taloha. Ohatra hoe ny tsy fandraisan'ny mpiasa karama amin'ny fotoana tokony azahoany azy. Eo ny arere indemnité, eo ny cotisation CNAPS sy CPR. Anisan'ny vato misakana aby koa zany le tsy fiarah-miasa amin'le zareo samy mpampiasa. Ao anatin'izao fitokonana izao hatrany, mitaky ny hanesorana ny tale misahana ny fitantanam-bola eo anivon'ny IFVM ihany koa ireo mpiasa araka ny fanambarana nataon'izy ireo.
antony fitokonan'ny mpiasan'ny valala IFVM dia fangatana ny fanesorana ny dafy egogo ato amin'ny IFVM hatsaminy dirany orangahy io tato amoronasa dia maninjy sy manapepona izy mpanimba fanana ny centre izy toy ny fiarakodia efa nanao aksida imbetsaka mampanofa tobily mpanjakana camion mbola any Ambovombe manana olana mivantana izy amin'ny talety général ny fandimby mampiseho fanavakavahana rapoko izy noho ny manoloana ny rehetsarehetsa reo dia tsy afaka hiara-hiasa ary mangataka ny mpanjakana foibe mba hangalaky ho fanesorana any dafy ato amin'ny IFVM. Nao mafisy ny ro mpiasa hatrany fa efa maro ireo dingana natao tamin'ny fitakina ny fanesorana io taleo misahana ny fitantanam-bola io ary efa nisy ihany koa ny audit 5 tsy nahitam-bokany hatramin'izao ka anahiran'izy ireo ny fanjakana foibe indray. Fa nisitraka fampitaovana ara-teknolojia vaovao avy amin'ny tetikasa prodigie amin'ny alalan'ny UDG na ny unité de gouvernance digitale ny SSTM mahajanga amin'izao fotoana izao. Maraina teo no nandraisan'ireo fitaovana izay hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eo anivon'ity sampam-piofanana iray eo anivon'ny université Mahajanga ity. Anja Robert Kolo Mahajanga. Notoloran'ny prodigie fitaovana ara-teknolojia vaovao avy amin'ny alalan'ny UGD na ny unité de gouvernance digitale ny ISSTM na ny Institut supérieur de sciences et de technologie eto Mahajanga. Fitaovana tena raitra ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eo anivon'ny ISSTM ireto fitaovana ireto izay napetraka isaky ny efitrano fianarana. Ny maraina teo no nandraisana ireto fitaovana ireto. Maromaro izy ireo tahaka ny hitatsika eto aorina ty zany misy écran, misy vidéo projecteur, misy écran numérique koa zay mbola ho apetaka zany fa zay no zavatra atrehantsika eto androany. Eto dia manararaotra ny misaotra ny prodigie nanolotra nireo fitaovanareo izay tena ilaina dia ilaina tokoa ato amin'ny SSTM satria ny SSTM dia établissement anankiray ato anatin'ny université ny Mahajanga zay misehatra eo amin'ny resaka teknolojia zay mikasika ny informatique ary ireo fitaovana zay azo vaovao reo dia ataoko hoe à la pointe de la technologie mihitsy ka hanamora ny fampianarana sy fampitana ny fahaizana ho an'ireo taranaka ho an'ny ankizy ho an'ny mpianatra ato amin'ny SSTM ary tsy ny mpianatra ihany no hisitraka an'izany fa ny mpampianatra satria manamora ny asa ary ny PAT satria haharaka ny teknolojia. Fiara-miasan'ny fanjakana amin'ny Banque mondiale ny tetikasa prodigie raha ny fanazavana ka tombony ho an'ny ISSTM araka izany no misitraka ireto fitaovana raitra ireto. Fanaovana numérisation ny mpiasa-panjakana sy ny mpianatra eto amin'ny Madagasikara zany. Inona ny antony? Mba hahafantarana inona marina ny dépense tokony atao amin'ireo mpiasa ireo sy ny mpianatra satria mbola misy ihany le mpiasa vorondolo, misy ihany koa ny mpianatra zay tana anana hevitra an'izany ka mba hahafahana mahafantatra ny tena isa marina ny antony nanangana ny fanjakana an'io projet io iarahany miara-miasa amin'ny Banque mondiale zany. Vidéoprojecteur misa telo, écran motorisé de projection vidéoprojecteur misa efatra, kit sport plafond vidéoprojecteur misa telo, caisson antivol pour vidéoprojecteur misa telo, ary tableau numérique interactif misa roa no azo ny ISSTM teto, azo ny ISSTM na ny Institut supérieur de sciences et de la technologie eto Mahajanga ny maraina teo. Fanomboka ny 17 hatramin'ny 20 septambra ho avy izao eto Ankatso ny salon de l'agronomie izay fanao ny USSA isa-taona na ny école supérieure des sciences agronomiques eo anivon'ny université n'Antananarivo. Isan'ny mazava-dehibe ny hetsika ny fampirantian'ireo voka-pikarohana nataon'ireo mpianatra sy ny fampirantian'ireo sy ny fampiraisana ireo mpisehatra ao anatin'izay tontolo ny fambolena sy ny fiompin'izay. Christian Dimby. Ho totsaina etsaka hatramin'ny fahafitambe folo hatramin'ny 20 septambra ho avy izao ny hetsika salon de l'agronomie amin'ity taona 2024 ity
hetsika izay natao fampahafantarana ny voka-pikarohana sy ny mazava-dehibe ny sampam-piofanana agronomia eo anivy ny ESA na ny École supérieure des sciences agronomiques eo anivy ny Université Antananarivo. Androm-pisiany hetsika salon de l'agronomie dia fampahafantarana sy fampiratiana ny mpianatra sy ny daholobe ireo sehatra mameno ny agronomia, izany hoe ao ny mpikaroka, ao ny mpanohana, ao ny ireo projet sy programme mpanohana, ao ihany koa ny entreprise, ny ONG sy ny fampianarana zay eo amin'ny sehatry ny agronomia. Dia izay indrindra hoe rehefa tonga ety zany ny mpanala baka ny any amin'ny lycée dia mahita hoe hoe zany agronomia zany dia tsy mpamboly fotsiny ihany na mpamokatra fotsiny ihany fa misy sehatra maro isan-karazany. Zava-dehibe ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana indrindra ho an'ny eny anivy ny tontolo ambanivohitra. Efa maro ireo tanora matianina amin'izany ary isan'izany eo anivy ny ESA eny Ankatso. Anjona moa zany dia ampahafantarana ny tontolon'ny fampianarana sy ny fikarohana atao amin'ny sekoly dia fampahafantarana ihany koa ireo mpisehatra sy mpiara-miombinatoka miaraka amin'ny sekoly dia ny izay rehetrarehetra moa zany dia ny tanjona dia mba hisintona ny sainantsika eto Madagasikara hoe ny tontolo ambanivohitra ny agronomia dia miantoka ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara, miantoka ihany koa ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara dia maro zany ny olona avy eto amin'ny sekoly mitondra ny anjara birikina eto firenena ary maro dia maro. Madagasikara ray manontolo ary misy tonga hatrany ivelany zany satria ny sekoly dia miloloha hatrany atao hoe excellence au service du développement. Ao anatin'ny 3 andro araka izany no anatanterahana ity salon de l'agronomie ity, ifanindrin-dalana amin'izany ny famoahana ireo mpianatra andiany andrangy ho tolorana ny mari-pahaizana master. Lafomba hafa hijanona eto Antananarivo ny musique festival Langaredona amin'ity andian'ity hiavaka ny hetsika raha ny fanazavana. Isan'ny fanovana napetraky ny mpikarakara ny fampienany ireo mpanakanto hanatsarana ny kalitao ity festival ity izay natao hanehoana sy hanandratana ny kolontsaina malagasy ary hampiroboroboana ny fizahantany anatiny ihany koa. Isan'ny antony hanohana ny telma Madagasikara izay festival izay Hilarina Solnier. Hetsika ara-kolontsaina miavaka ahafahan'ireo mpanakanto malagasy isaparitra maneho ny fahaiza-manaony ny musique festival Langaredona izay noforon'ny ny mpanakanto malagasy Rajery. Ny teto faritra maro ny hetsika ary hiavaka amin'ity andiany fahavalo-ambin'ny ity ary hijanona eto Antananarivo. Mazava loatra fa raha mahitsika sy nahatsikaritsika hatramin'izay misy Langaredona dia mihoatra amin'ny telopolo mahery efapolo ireo mpanakanto izay mandeha anjara amin'ny Langaredona. Matetika zany dia maro be. Nanomboka tamin'ity taona ity zahay dia nanapa-kevitra fa ahena fa any amin'ny kalitao no amafisina zany ary somary mafimafy ny sivana manatoko izao satria Langaredona dia tsy sehatra ianarana miakatsehatra fa sehatra ihany kosa ampahafantarana izay fahasamihafana ara-mozika izay efa voalohana. Ivelatra amin'ny festival aty amin'ny ranomasimbe indianina ny Angaredona. Azo tombony amin'izany ireo mpanakanto malagasy maneho ny mampiavaka azy isapatra eto amin'ny nosy. Hampifandraisana amin'ireo hetsika festival zany aty amin'ny ranomasimbe indianina aty fitratsinana sy afovoany manomboka izao satria raha tsapantsika tamin'itany efa tafiditra tao anatin'izay ny Angaredona ny hetsika sy ny adevitra sy ny fifandresen-davitra maro isan-karazany tamin'ireo mpikarakara namana. Dia hiverina indray zany hanao an'izay zahay ary hanomboka amin'ny taona 2024. Efa nandeha moa ny valan-dresaka izay fampiasana nanomboka tatsy amin'ny Nosavavy, Seychelles, nanomboka tany Maurice, na Réunion, Rodrigue. Zany zany dia ho tobam-barotra ho amin'ireo mpanakantotsika satria tsy misy dikany ny andraisan'ny artista na mpanakanto anjara amin'ny Angaredona nefa tsy misy toerana. Izara telo mazava ny hetsika Angaredona amin'ity andiany ity. Ny 20 septambra fanokafana fampisehoana etsy amin'ny canal Olympia iarahana amin'ny Rajery. Ny 1 sy 20 septambra kosa eny amin'ny Naturia Palma Ambatondralambo PK19 RN3 iarahana amin'ireo mpanakanto malagasy maro. Etsika izay tohanan'ny telma Madagasikara.
Idirany sonony toerana katsekeny zany oroaponina sy mpitrandraka vato amin'ny karera eny Ambohijanaka ny maraina teo. Ireo mpitrandraka vato eny an-toerana izay efa mahatratra hatramin'ny 3 arivo amin'izao fotoana izao. Hoverenantsika ihany mahakasika an'izay fanadihadiana izay ho amin'ny rampitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany ny fivoaran'izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alety n'aiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manapitafy indray tomboko lasy tomboko vavy ilo matompoko. Université PEF, parcours études et formations. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Immédiat, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.